Tao anatin'ny fanamariana ny faraiky amin'ny fitopolo taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Inde dia nanamafy ny masoivon'izany firenena izany izay miasa sy monina eto Madagasikara fa dia anohana ny Madagasikara amin'ireo endriny samy hafa misy eto amintsika. Ny minisitra ny fiarovam-pirenena malagasy aza moa dia nanambara fa mpiara-miasa ara-stratéjika amin'ny Madagasikara i Inde, marina loatra ny filazana fa tanakavy sy havanana raha i Madagasikara sy Inde ary mifanohana hatrany. Manohana hatrany any Madagasikara eo amin'ny fampandrosoana eo amin'ny fampiroboroboana ny demokrasia i Inde. Io no anisany nisongadina tamin'ny lateny ny masovoan'ny Inde nandritra ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny faraiky amin'ny fitopolo taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Inde androany teny anala mahitsy. Isany hoe zavatra ratsy eto Madagasikara tsy hoe ny teratany indiana ihany fa misy ihany koa ny teratany malagasy na teratany hafa izay anisany tratran'izay ankehitrapinina izay dia efa nisy moa izany ny antso nataon'ny masovoan'ny Inde ho an'ny fitondrana malagasy rehefa mandray ndraiky ny fanjakana malagasy tsy hoe ho an'ny teratany indiana eto Madagasikara ihany moa izay fa ho an'ny teratany rehetra fa zavatra ratsy izany fakanakely izany. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Beni Xavier Aslofnirina dia nanasongadina fa anisany mpiara-miasa stratéjika amin'ny Madagasikara i Inde ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena ny mpandraharaha indiana. Il me plaît de rappeler que notre coopération bilatérale exemplaire couvre, outre les domaines que je viens d'évoquer, des domaines variés allant de la culture à la formation, en passant par l'agriculture, le développement rural, l'énergie, les nouvelles technologies de l'information et la santé, et j'en passe. Totosany maraina teo teny amin'ny toeram-ponena ny masovoan'ny Inde ny lanonam-pankalazana ny faraiky amin'ny fitopolo taona ny verenan'ny fahaleovantena indiana. Anisany nanatrika izany ny filohan'ny antenimiran-doholona miaraka tamin'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement Tatsay Christian ary ireo solotena ny masovo vahiny eto Madagasikara.